Mafana be indray ity resaka raharaha base toliara itya satria maro ireo zay voasambotra sy ireo zay voaroroy tao anatin'ity resaka raharahana base toliara ity ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany asadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa nahito isan'andro tsy ampendrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ny androandroany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha base toliara no tena iompanantsika atao anatin'ity video ity sy ireo fisamborana olona maromaro tao anatin'ity raharaha base toliara ity hatrany fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto dépôt Toamasina lehilahy miisa 3 ny andriaka nanomboka tamin'ny 8 Jolay 2024 mbola tsy tafody hatramin'izao tsy mbola hita itoditsoa nomenjanahary tiry izay 430 taona ravelo manantsoa dauphin 120 taona ary tolo-janahary Gilbert izay 730 taona ny andrika nanomboka ny 8 Jolay lasa teo izy telo mianaka amin'ny rahalahy ireo ka tsy mbola nody hatramin'izao manao antsoavo amin'ny mponina manamorona ny morontsiraka amin'ny tapany tsy nanana iny ny fianakaviana amin'izao fotoana izao mba hanome vaovao mahakasika azy telo mirahalahy mianaka ireto efa natao ny alanenina rehetra fa tsy mbola kivy ny fianakaviana manantena vaovao tsara mahakasika ny havany izy ireo hatramin'izao ka dia mivavaka ho azy telo lahy ireto mba ho tafody soamantsara ao amin'ny fianakaviana taorian'izao tsy nahitana azy ireo izao fanondranana antsokosoko indray sirilanke iray izay nanatrarany mpiasa ny faditserana bolongambolamena milanja 2,2 kilogram sirilanke iray indray no nanatrarana anio volamena io tamin'ny andro ny 12 Jolay lasa teo iny raha nikasa handray ny sidina ho any Dubai sary mampiahiahy ny voaka nandritra ny fandalovan'ny entana tamin'ny scanner no nahatonga ny mpiasa ny faditseranana hanao ny fisavana lalina hita nandritra izany ny bolongambolamena misy 20 izay nafenina tao anatin'ny fitaovana maro hafa efa napetraka ao amin'ny banky foiben'ny Madagasikara ireo volamena ireo amin'izao fotoana izao ny fanadihadiana no nahafantarana ny fisian'ny trano iray izay mifandray amin'ilay mpanao trafika nandritra ny fidirana ifotony dia hita tao amin'ilay trano ireo fitaovana manokana fanodinana volamena ho lasa bolongambolamena voarafitra misy teratany pakistanais iray izay mipetraka ao Madagasikara ary silanke iray hafa monina any Dubai no miraitsy-kombakomba amin'ity teratany vahiny izay sarina ity nahiditra amponja ao tsy afahy ilay voaroroy taorinina ny lorana azy teo anivony pôle anticorruption na ny paky 12 Jolay 2024 lasa teo iny fanondranana antsokosoko entana voarara sy famotsimbolamena avolenta no anenjehana azy efa namoahana filazana fikarohana ihany koa ilay mpiara-miasa aminy izay mbola tsy tratra ao anatin'ity raharaha fanondranana volamena ity hatrany midika izany fa tena tsy mikely soroka ny mpitandron'ny filaminana sy ireo tompon'andraikitra mba hamongotra hatramin'ny fakany ireo mpanondrana harem-pirenena sy ireo mpiraitsy-kombakomba amin'izany rehetra izany etsy an-daniny kosa ireo rehetra izay tambazotra ao anatin'ity resaka fanondranana volamena antsokosoko sy ny maro hafa ity dia hita fa manao ny ezaka hatrany amin'izao rehetra izao mba hahafahan'izy ireo manondrana an'izay volamena ho any ivelan'ny Madagasikara izay manoloana an'ity resaka base toliara izay ahitana toedra raha mafana amin'izao ankehitriny izao dia nilaza ny heviny ihany koa ny mpanakanto Paulbert Rossy Rasmana natao mipejiny tao raha nizara ny vaovao mahakasika an'izay raharaha base toliara izay hatrany hampiady vahoaka ve io no fanontaniana izay napetrany olona valo mantsy no nisamborona ary voasambotra iely arabe vahiny izay mitarika ny antoko otrikafo niakatra fampanoavana izy ireo taorian'izay nisamborana azy ireo zay misy ireo mikambana ao anatin'ny fikambanana mazoto izay manositra ny fitrandrahana ataon'ny base toliara no miafina any anaty ala efa ho tapa-bolana izay etsy ankilany misy ny fikambanana voromahery izay natsangany ben'ny tanàna sy ny anadahinreniny izay mipankasitraka ny fitrandrahana ataon'ny base toliara izay mifampitana amin'izy ireo mitaraina ireo vady aman-janakiny mazoto ary voatery mandositra any anaty ala sy ireo namany nanao dingana nanontany ny sefokotany tao benesy ely arabe vahiny niaraka tamin'ny olona 5 hafa
ary nitondra mpanao gazety roa lahy. Nandritra ny fotoana izay nifampidiniana atao amin'ny fokotany no tonga ireo voromahery izay niantsy azy enina niaraka tamin'ny mpanao gazety roa lahy izay niaraka tamin'ireo mazoto niantso ny voany ily arabe vahiny ireo fikambanana voromahery. Nandritra ny fotoana nifampidiniana tamin'ny sefokotany no niantsony zandary avy any Toliara ireto voromahery ireto. No niantso ny zandary avy any Toliara ireto voromahery ireto. Tokony tamin'ny 3:30 minitra tamin'ny talata 20 Jolay 2024 no nisamborana azy valo izay voalaza fa noentina tany amin'ny Omek Toliara fa ao amin'ny CRNG moa no nitazomana azy ireo. Vesatra vitsivitsy no hanenjehana ireo vororoy izay hampangaina ho mpamatsy vola ny mpianatra ao amin'ny universitény Manday, mampirisika ny mpiasan'ny jirama hanao fitokonana, manohitohina anatiny ny fandriampahalemana ao Ankilimaliniky. Notazomina tao amin'ny CRNG Toliara moa izy endahy ny alohan'ny akarany teny fampanoavana tao Toliara taorian'izay. Taorian'ny akaran'izy ireo fitsarana izay moa dia eo ambany fanaraha-masony fitsarana ireo olona 5 avy ao amin'ny cellule de crise sy ely arabe vahiny izay filohan'ny otrikafo izay voasambotra nandritra ny fidinana ifotony tany Benesy ny talata lasa teo. Nahembotra amin'ny 12 Aogositra izao ny fitoam-pitsarana azy ireo raha loharany vaovao voaray hatrany. Midika izany rehetra izany fa tena mbola misamboaravoara ny toedra raha any Atsimo Nosy any amin'izao fotoana izao manoloana an'ity raha bazy Toliara ity satria lasa mivaky roa sahady ny ponina any an-toeranany indrindra fa ireo izay miombon-kevitra amin'ny fandehana ny tetikasa bazy Toliara ary eo ihany koa ireo zay manositra an'izay tetikasa bazy Toliara any an-toeranany amin'izao araky n'izay voalaza izay hatrany. Ireo zay mpomba an'izay fitondrana bazy Toliara izay mo dia mazava ho azy fa miara-miasa amin'ny ben'ny tanàna sy ny mpitandro ny filaminana ary ny fitondrana izay mijoro amin'izao ankehitriny izao fa ireo manositra kosa dia lasa mifanenjikenzika etsiroa izy ireo manoloana an'izany rehetra izany ny andaniny tsy manaiky lembenana ary ny ankilany kosa tsy manaiky mihitsiny hilefitra amin'izay hoe resaka tetikasa bazy Toliara izay ka lasa ny vahoaka any an-toerana araka izany no lasa mifandrafy amin'ity raha bazy Toliara ity. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy soratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.